Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray asana babalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia faly indray tenako miarabanao a tonga eto amin'izao fandarantsika. Afaka fiambenana izay raha anao fandarana andramika izao a. Ny Aki radio a, ny Aki media, ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana, indrindra ny gropy a izay maharesy a. Dia miarahaba antsika tsirairay avy a izay tratrantsika eto indray androany. Dia ny fiadanany tompony eo amintsika tsirairay avy. Matoky sy mino fa mahery tsara daholo indray a isika rehetrarehetra raha tonga eto amin'ity androany ity nefa moa raha ohatra ianao hoe tsy zapady raha ohatra ianao hoe tsy mahery a dia natao pahirizana anao zao fandarana zao raha somary mitanondronondrika ianao a dia ny tanjona eto amin'izao fandarana zao dia mba ny hampitraka anao a dia raha miatrika olana ianao a dia ny tanjon'izao fandarana zao dia natao a mba ahitanao ny lalan-kombana satria hanomezana anao a ilay fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalana dia ny tenin'Andriamanitra ka hifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra isika tonga eto dia faly mahita anao raha androany anao vao tonga eto dia azo ataonao kisendrasendra zao fahatongavanao zao a fa tena misy za mino manokana fa misy raha ilan'ny tompo anao a amin'izao androany zao ka dia tonga soa ianao a manomboka androany tsika hiaraka hatramin'ny zoma eto foana tsika isaky ny amin'ny 6 alina na amin'ny 6 sasany io indraindray arakaraky ny fotoana misy fotoana tara izay ialana tsiny amintsika misy fotoana fahatarana noho ny antony maro dia indraindray miankina amin'ny tena indraindray tsy miankina amin'ny tena fa dia misaotra anareo fa mbola eo foana ihany na dia misy fotoana tsika somary tarataraka dia fialatsiny dia falefa foana ary dia ho tahiny tompony antsika rehetrarehetra alleloia dia ny tafiditra rehetra efa paketo kosa dia tahiny tompo manokana raha latojo a Mikael niditra voalohany teto a dia ranabavy aina dia ranabavy izy koa ranabavy aina no jereko niditra voalohany Tahiry Mario a to dia izy telo menada mihitsy zany a dia Domona Kotsmanina dia Maivare dia Robin Full of Grace dia Rodine Marie Aimé Manambotsoa Sandolan Irina Preta Marie Aimé Manambotsoa Erika Raka Tina Malala Razana Monika Marijo Côté les camarades de Jesosy Verselina Maoul Fali Erika Raka Robin Yama Fleur Marie Gilda Maivare Vanarabeko teo Rasoenina Nathalie Alléluia dia Soameva izay nanao ny Aki cuisine androany hitantsika ny sakafo matsiro dia Mampionina Noélie Fanto Faly Raheritovo Marie Rafa Ianjasika Patitsi Sandolan Irina Verselina Aimé Lovlitina Olgaran'Orso Tahiny Jesosy daholo a isika rehetrarehetra Rolianisa Kambana Rantamalala Alleluia dia ho tahin'Andriamanitra Terira Albenja Ianitra Nirina Tongasoa Fity Makanjo Alleluia varotra akanjo angamba zany dia Tahiry Mario dia Tahiry Mario dia Vanarabeko teo Tsiry Amboaramiel Felana Rakoto tahiny tompo daholo a isika rehetrarehetra efa mbola dépassé ny aina ihany hony a nefa rehefa ny andro fotsiny teo raha la Tahiry Mario dia ho tahin'Andriamanitra anie nareo rehetrarehetra fiadanany tompo amintsika rehetrarehetra mino zavatra rehetra ndao tsika hivavaka tsika mivavaka aloha zao fandarana zao a dia tsika hiresadresaka kely a zay tsika manomboka ny fandarana alleloia mpandrosotsika ny anabavintsika izay efa misy fotoana mandray anjara eto ary anisan'ny arany fadianana taminay eto anatin'ny fivadikanana 3 andro anabavintsika Noélie Fanto avy eto Frantsa izy a no hivavaka ho an'ny fandarantsika androany Laurence Rakoto Arsoa androany efa hitanao a dia tonga soa ianao dia Tina Rakoto Arzaka efa paketo foana andao ary a hivavaka isika ho an'ny fandarana mpandrosotsika ny anabavintsika Noélie Fanto izy nivavaka ho an'ny fandarana tahiny tompo a ranabavy a Noélie Fanto a anao a ny fitenenana mbola manona ny fiadanany tompo atsika rehetra indray androany dia hiaraka hivavaka ary sika hanomboana ny fotoana ry Andriamanitra rainay izay tsara indrindro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao
dia mbola misaotra sy mankasitraka ny anaranao indray izahay tompo, mbola nomenao izao tombonandro izao, ka ahafahanay hiaino ny teninao eto indray, hanome hery, hanory lalana ary hanome sakafom-panahy ny tsirairay avy indray tompo amin'izao fotoana izao. Misaotra anao satria noho ny famindraponao sy ny voninahitrao dia voreto izahay, mba hivavaka aminao satria tsinotsinona izahay tompo raha lavitra anao. Ka amin'izao fotoana izao natokanay anao izao, ane tompo dia mba tsy ho fahazarana fotsiny ihany fa tena hoe ho antoka ny fiainanay manontolo. Andriamanitro mpanota ihany izahay, ankehitriny vonona hitodika aminao satria tsinotsinona izahay raha lavitra anao. Tianay ho voavonjy ny fanahinay, tianao azo antoka tokoa fa hovonjenao izahay amin'ny alalan'ilay zanakao izay voaomby no notanay. Misaotra anao Jesosy Kristy, noho ny fahamonjanao ny ainao ho anay. Tendreo eto ankehitriny lela ny mpanomponao apita aminay indray ny afatrao. Voay ny varavarany fony tsirairay avy mba tsy ho sy disan-jara fa dia azo izay sahaza azy ane izahay tompo. Izahay zavatra rehetra mety anelingela izao fotoana izao tompo dia aoka mihitsy ilay fahefana izay anananao tena hoe amefy, hoe tena tsisy anakery eto na amin'ny lafininona na amin'ny lafininina izany. Dia misaotra anao Andriamanitra, voninahitra ny eo anao irery ihany amin'ny alalanao Jesosy Kristy ny anaovanay izany vavaka izany. Misaotra tompo. Halleluia. Amen. Halleloia, misaotra an'Andriamanitra tsika tao anatin'izay vavaka izay nentiny anavavitsika no elifanto izay. Halleloia. Mino ny zavatra rehetra aloha dia ataontsika lohary hieno hira. Mahafinaritra moa fa sady miarabantsika malagasy. Halleloia. Fa fantatritsika rehetra angamba fa androany no taom-baovao malagasy, dia miarabantsika malagasy tratran'izany taom-baovao izany. Nahoana moa no miarabanareo tratran'izany taom-baovao izany? Tsara fantatritsika fa ara-baiboly dia io taom-baovao malagasy, calendrier-ntsika malagasy io dia miaraka amin'ny calendrier ny jiosy. Taom-baovao ara-baiboly zany, ara-baiboly dia tsy tamin'ny 1er janvier ilay nataontsika hoe tratry ny taona fa nanao tratry ny taona ihany nefitsika tamin'iny satria tsy naninona izany. Fa androany no taom-baovao malagasy, fa tsy taom-baovao malagasy rery, fa androany no taom-baovao ara-baiboly dia miarabantsika rehetrarehetra kristianina satria izao zany ny taom-baovao ara-baiboly. Ary eto dia manaratra mampilaza amintsika fa ny pasika tsika amin'ity taona ity dia amin'ny 17 ny 10 volana marsa ity, izany hoe amin'ny tapabolan'ny omaly. Amin'ny tapabolan'ny omaly zany ny pasika tsika. Halleloia. Dia manasanao sahady rehefa herinandro milomo dia mahazatra atsika herinandro milomo mandefa amin'ny fampilazana fa dia amin'ny sabata 27 marsa zany dia rehefa tapitra ny fotoam-bavakantsika eto dia miomakomana sady indray tsika hanao an'ilay sasakalim-bavaka izay fataontsika eto satria pasika moa ara-baiboly dia ankalazaina amin'ny andro alina. Halleloia. Ary tsika eto safady indrindra tompoko, isika eto dia tena mankalaza ny pasika tahaka ny nankalazana azy tao amin'ny baiboly. Isy fandraisana fanasan'ny tompo amin'io atsika ao amin'ny groupe izay maharesy dia tena atao zava-dehibe ho anao io, tena famonjena ho atsika, tena pasika fandresena ho atsika. Ary asian'i Jesosy tsarovana ny pasika, tsarovo zao sisy, ataovy zao fa tsy arovana dia ho tsarovatsika ny pasika nanorana ny zanak'ondry. Ka dia manasanao sahady amin'ny 27 marsa isika dia hanao alim-bavaky ny pasika. Amin'io sahady zay dia efa mitenanareo fa tsy hanomboka amin'ny 9 alina tahaka ny mahazatra izy io, fa ataontsika manomboka amin'ny 7 alina, amin'ny 7 arivo fa tonga ny misasakalina, sasakalim-bavaka io. Ny fiarahantsika eto mety tapitra melo kely fa izay mantsy mbola indray fanasan'ny tompo ao ambadika ao dia izay ny fotoanantsika amin'io. Omany zany ny fotoananao fa vita sabata feno be tsika amin'io, efa vonto tsara tsika amin'ny sabatan'io dia ny arivan'iny tsika manomboka amin'ny 7 tsika dia efa eto dolay. Fa tonga izy atao manomboka amin'ny 7 dia izao mampirery zareo any Madagasikara satria misimisy ny olona avy any Madagasikara hanatrika ny pasikatsika io dia mampirery zareo raha te hatory loatra alina loatra. Dia ataontsika amin'ny 7 ariva ny antsika aty Frantsa no manomboka dia manomboka tonga ny misasakala tsika eo
isaotra an'Andriamanitra ikakalaza zany pasika zany so sady de efa omany ny fonao tena hoe fotorotoro no ankalazanao an'izany pasika izany alleloia manarakarak' izany moa de mahafinaritra be koa fa vita soamatsara ny fanosorana izay nitanterahantsika maly ny gropy zay maharesy fanosorana efa hoanareo izay nanaraka teto moa de efa nazavazavaina daholo nanomboka tamin'ny zoma ny momba ny fanosorana fa nanino tsika nanao an'io fanosorana io ary de ana moa zany natao horetan'ny ren-danitra angamba ny azo ilazana azy ny tena hoe namarinina tena hoe noofisializena ireo ankizy ao amin'ny gropy zay maharesy ireo hitanareo mivavaka mivanomboana mivavaka firenena mitoriteny reo de tao aorianan'ny omaly de efa nandray ny anjara asany tanteraka ary nandray ny anjara fanomezam-pahasoavany ary omaly zay de nisy fanosorana izay natrehanay tamin'iny omaly hatramin'ny alina be zay teto niaraka omaly ary ny zavatra mahafinaritra de tonga taty aminay ry zareo avy any Allemagne hitanareo any amin'ny sary eny angamba fa tonga taty hatraminay rahalatojo avy any Allemagne rahalahy Jonathan avy any Allemagne izay nanararoatra zany fanosorana zany kany azy de natao tena teo mifankahita teo mihitsy fa tsy en ligne takany ny ankizy nefa zareo avy any Allemagne ka zava-dehibe zay de tonga nanaraka azy taty Ranambavy-Aina sy rahalahy Mario zany hoe izy efatra menadady de tonga taty aminay taty nanomboka tamin'ny omaly maraina de nody tamin'ny maraina teo foy ihany ny fotoana nirahana nefa de tena mamy ary de antenaina fa tsy farany iny fa voalohany alleloia ary nafinaritra ny fanosorana omaly ary samy nandray ny anjara asany afaka reto avy ny ankizy tsara fantatrareo reto anarana ireto izay anarana efa hitanareo mivezivezy matetika miaraka aminay mivady izay isorako eto manokana zafady miaraka aminay mivady mifanohana am'izao asan'Andriamanitra izao satria tsara fantatrika tamin'ny voalohany de izay mivady rery nanao an'izao nentombo tsy kelikely teny ampandehanana nisan'ny miaramila an' Jesosy ary de omaly de nandray ny fanosorana izy ireo anisan'zany tadidinao reto anarany reto Ranabavy Aimé Lovely de nosorana ho mpitoriteny Ranabavy Suzel nosorana ho mpitoriteny Ranabavy Angela avy any Chine Ranabavy Lovely avy eto Frantsa Suzel avy any Suisse de Angela avy any Chine mpitoriteny Ranabavy Berta avy any Koweït mpitoriteny de Ranabavy Selina mpitoriteny Cotré mpitoriteny Eliana Ianabaviana zany mpitoriteny Erika mpitoriteny avy eto Frantsa daholo zany teneniko zany Felina Rakotoko avy eto Frantsa mpitoriteny Ranabavy Fleur mpitoriteny Ranabavy Ihaja de nitsofon-drano mpiara-miasa akaika Iama mpitoriteny Itodiko nitsofon-drano Jonathan sady mpitoriteny mpitarika fotoana misy tamin'ireo sasandreo koa mantsy efa mpitarika fotoana ihany mety tsy voateniko ngamba ny Ranabavy Cotré koa zao sady mpitoriteny no mpitarika fotoana dia raha de mampionona mpitoriteny moa sady nosorana mpampianatra baiboly izy mampianatra baiboly eto amintsika eto de nosorana ihany koa izy na de efa teo foana ary izy mpitarika fotoana sy mpanentana de maholo faliny tsofon-drano omaly Mamam-Valitina nitsofon-drano Ranabavy Mami de nitsofon-drano ary tsy ela de ho avy ny batisany Ranabavy Marie-Jo de nitsofon-drano ary tsy nitsofon-drano eny nitsofon-drano ihany moa fa sady nosorana ho mpitoriteny sady diakona eto amintsika eto izy zany no mpiandraikitra tsara fantatritsika Ranabavy Marie-Jo no mba manampy anay mivady mandrindra izao gropy zao eo amin'ny fandaminana nyreny hitareo iza mandray anjara androany vavaka fanombohana izy amin'ny firenena de Ranabavy Marie-Jo no mba solona diakona ary tena ataony zany asa zany ary tena vitany ary voafehany zany asa zany ary tena anisan'ny ratsa-mangaika tena miara-miasa aminay akaiky eto Ranabavy Marie-Jo isorana azy zany sady mpitoriteny no diakona Ranabavy Olga Raja Mandimby de notsofon-drano le tsofon-drano tsy mbola tsy vita batisa ry zareo de mbola tsy afaka nosorana andray ny asany zany
ranabavy rodinina mpitoroteny ranabavy roly mpitoroteny $100 notsofin-drano ary koa tena ampidino anatin'ny isan'ny mpitondram-bavaka fa de olona ho intercesseur matanjaka zany anabavy $100 zany a ranabavy soameva de sady mpitoroteny no hitatsika moa fa de manao asan'ny dorcas izy aleloa raha eny anivon'ny fiangonana moa zany ohatry zany fa irana dorcas tao amin'ny baiboly de lay nizarany traikefany a maimaipoana tamin'ny olona nampianatra ny olona anisan'zany a takandrenabavy soameva to zay hitatsika manao an'ireny mpandarina kikuizina reny zay any anatiny a ananany a de zareny amitsika maimaipoana tsy andoavam-bola fa izara amitsika maimaipoana manao sakafo ry maman ozy izy roneny ozy izy mba zarao a fantaritsika tsara zany rahalatojo a mpitoroteny sy mpitarika fotoana mpanentana ihany koa moa anisan'ny mpanentana ato anatin'ny gropy a dia nitsofin-drano teto ranabavy domona kotsmanina razana monika natalie rasoerniana izay voaray somatsara atao anatin'ny gropy zay maresy nanomboka androany isorana an'andriamanitra zany ny tombo telo ndray ny olona anatin'ny gropy zay maresy a de matokotsika fa androso tsara daholy a isika rehetrarehetra halleloia rehetrarehetra hoe ny natao maly ary matoka fa andre ny asany izy ireo efa nazavaina taminareo moa fa aza misalasanareo manatona andreo olona zay voalaza anarana teo reo aza misalasanareo manatona azy hoe zary sy mba etom-bavaka efa afaka mitondra bavaka anareo reo zany koa tsy midika hoe avelanay nareo ka tsy resaka aminareo tso zay sanatria fa afaka tonga de miresaka amindry zareo nareo a de manao sava ranonando amin'ny dinidiniky isan-karazany inona ny olana sy ny sisa de aveo a miresaka aminay ihany a aveo ry tokany fotoana tokony rosona amin'ny asa fanafahana délivrance de zay mivady a no manantanteraka an'izay zay no ely halleloia nafinaritra be ny fotoana teto maly aryvavy ny fotoana mbola aveo moa fijona androany fijona vavolombelona reo akizy reo misy eo amin'ny anaky enina eo zareo hijery vavolombelona androany a ny amin'ny araka torotentsika maly momba ny galili ahoana ny fomba nionanao tamin'i jesosy a na ninona anao ny lasa ohatry zao a de andre fijona vavolombelona maromaro tsika rehefa aveo halleloia zao nafinaritra be ny fiarahana etaty atokantrano de nafinaritra araka ny tenenao teo ary seka tsy ny farana satry araka teo foana ary rehefa niaraka teo zay a rahala tahiry rahalabavy aina rahala mitojo rahala jonatana zay mivady miaraka mivady amin'ny zanakay de nafinaritra fa tao ny fiarahana nafinaritra rehefa vita ny vavaka isan-karazany de niarany sakafo de tonga hatramin'ny contre bras de fer ny ankizy tato zay sy ry rahalatojo sy ry jonatana sy ry manao kilalao halleloia fa ny tena nafinaritra de zao nahaforona tarika kely vetivety teo zay misy manataleta ato amitsika ato a rahala jonatana sy rahala tahiry de manataleta mitendry gitara ary de nahaforona tarika kely vetivety teo zay de mba nanao hira tsisy répétition tsisy répétition zany hira zany a tsy nisy répétition zany fa tonga de hoe ndao raisina ny gitara andao mba hanao vidéo ary rehefa natao le izy a de hita hoe ohatry ny nafinaritra ary nakasika ny fonay zany a ary de za aloha resiny rahalatojo tam'le bras de fer de tena izy bota be de zao de nanao hira zay ary zany hira zany a de tiany mba atolotra anareo androany tsisy anarany tarika fa tarika kiradio a andramoka izao a groupe zay maharesy a andeha hozarainay aminao zany hira zany a ny titrany hira moa de efa fantatritsika iran'ny pasteur Jocelyn izy ty efa ilera tsy henitsika fa de nataonay izy ty androany diovy ny foko jesosy diovy reny foko a de atao mba zay no anaovantsika hira fanokafana androany vitsy zay filazan-draharaha fa zay no anomboantsika ny fotoanantsika androany de orina zany a anomboka eno a fijona vavolombelona isika de aveo a hitondra ten'andriamanitra foy a amitsika ny tenako ndao ary a minofinaritra anareo a minao fahampairanareo zany izy zany de anao koa naizanaiza toerana misy anao de diovy a ny fonao ndao ary Siri
heveritsika fandroany zany iry zany voninahitr'andriamanitra alleloia halleloia nahafinaritra tena nahafinaritra nahafinaritra ny fiarahana fa saika nytomany kely mihitsy rehefa isaraka androany fa mino anefa fa misy fotoana afahantsika indray a mbola miaraka raka izy a de efa hitanareo amin'ny youtube iny a iniry iny a ao anatin'ny chaîne youtube atsika akira rado akiradio a de fa mba hitanareo any iny a de tarika akiradio e de iny ny zavatra mba vita teo a nafinaritra tena tsisy hoe anona fa teo fotsy de andao a andao mba nao anty tsika e de tonga de natao a de nafinaritra tonga de nety le hira de ho ataotsika voninahitra ho an'andriamanitra nefa izany rehetrarehetra zany alleloia de makasitraka n'ireo rahalahy Jonathan indrindrindrindra zay nitendry ny gitara de nomen'andriamanitra talenta mihitsy ny rahalahintsika sady mahay mihira izy mahay mitendry gitara fa ny rehetrarehetra teo koa ankoatranahy tsy mahay mihira tsara daholo alleloia de hotain'andriamanitra ny tsika tsirairay avy iano fijonao vavolombelona tsika rehefa hoe jery tenin'andriamanitra ihany manao antsika an'izay zao revana malala ny tenin'andriamanitra ny amin'ny Samuela voalohany toko faharoa andiny fahatelopolo de miteny mazava manao hoe vakitsika ny tapany faharoa hoe vakitsika daholo izy tapany faharoa amin'ny Samuela voalohany toko faharoa andiny fahatelopolo zay miteny manao hoe izay fa izay manome voninahitra nomeko voninahitra ary izay manamavoa no ho afa-baraka ka androantsika tsika tsy ho afa-baraka halleloia fa tsika ame voninahitra an'andriamanitra rehefa nahita fahasoavana tsy de tena mahay mihira rahana-bavisoameva ny ankizy na hira teo za manaranaraka fotsiny fa
rehefa tena mahimbira dia hitanareo tena hira be eo mihitsy halleloia. Nahakasika be le hira ozy nareo mamy le hira fa tena nahafinaritra ka tena nahafinaritra le hira nahafinaritra koa ny fiarahana hira ritsika ao aorianao efa manomana moa tsika am'ty raha sitrapon'Andriamanitra dia raha ohatra hoe tsisy marina zany mba tiana malala sasao ny fotsika dioviny fotsika fa zay madio am-pona hitan'Andriamanitra. Raha tsy misy ny confinement sy ny zavatra ohatr' zany dia mba manam-paniriana tsika am'ty taona ity amin'ny vacances d'été dia hiaraka isika hifankahita isika mety hiara-hiaingo tsika rehetrarehetra dia andeha amina toerana anankiray dia any isika rehetrarehetra miara manao vacances hiara hifaly hiara hifety ho tenenina aminareo ihany ny momba an'izay rehefa aoriana kely eo fa zay ny projet antsika manaraka miala voly ny zanak'Andriamanitra dia ho tanterahantsika zay amin'ity vacances d'été ity menanareo ihany ny daty sy ny toerana mety ale afaka ataontsika miara-miainga aty zay zao amin'ny ora sitrapon'Andriamanitra dia efa hiomana amina tômôbilina bebe place zay menakavy kely dia afaka mitondra anareo zay tsy afaka hiaingotsika dia andeha lavitra isika mety ho any amin'ny Selina tsika ranabavy Selina na tsika ho any amin'ny ranabavy Soameva sy ranabavy Erika na ho tsika ho any amin'ny ranabavy Olga any Bretagne sy ny sisa na any amin'ny faritry Bordeaux sy ny sisa na ho any Marseille zay hitantsika mety eo fa hanao toerana anankiray ionantsika nareo avy any Allemagne afaka tonga ataontsika mifanakaikaiky aminareo eny tsy maintsy afaka tonga nareo ataontsika izay zavatra zay ho voninahitran'Andriamanitra raha tsisy fiovana ny zavatra misy eto amin'ny firenena zay no ela fa andao antsika no fijona vavolombelona dia ny amin'ny voninahitran'Andriamanitra voalohany eto satria teo omen'Andriamanitra voninahitra izy dia amin'ny voninahitran'Andriamanitra dia atao mpandrotsika nabavitsika fleur izay anisan'ny efa ela mihitsy niaraka tamintsika teto zany anabavy fleur zany satria nomboka tamin'ny 2018 zany hoe anabavy fleur zany dia efa niaraka tamintsika teto misy fotoana izy maka vacances kely misy fotoana izy eto fa zao izy tena miaraka amintsika eto andao ary ampandrotsika nabavitsika fleur izy no hiteny voalohany tany tompo raha nabavy fleur anao ny fitenenany halleloia. Fa ny miarabitsika rehetra dia tefa voateto indray amin'izao fotoana izao. Halleloia. Iresy ho fahasoavanao anary fifalianao ary voninahitra lehibe ho an'Andriamanitra ny tsoroko vavolombelona eto. Dia hala zany milaza ny ambangovanginy zany ny antombon'ny finoko an'Andriamanitra sy ny inanitokan'Andriamanitra. Voalohany ary havana dia tany Madagasikara tamin'ny mbola tanora dia efa mihinan'Andriamanitra hoe Andriamanitra nahary dia nahary zavatra rehetra nahary ny olombelona izy mahita ny fiainana mahatapatra izay atao rehetra ary izy mitombo teny farany dia efa mivavaka dia mivavaka zista hoe mivavaka ao an-trano dia teo aoriana nakany am-piangonana amin'izay dia avy eo mivavaka tany am-piangonana dia mandeha amin'ny fiainana andavanandro foana ihany dia avy eo rehefa nanambady dia misarotsaritra ny fiainana dia izaho koa moa naraharaha teo naretina ny faiza dia betsaka ny aretina tanaty dia mandeha mivavaka dia narahako mbola tsy sitrana nakany toera rehetra sitrana nakany amin'ireny mpanotranotra rehetra teny aleha daholo rehefa hoe manasitrana ilay tambavy sy ny karazany ireny dia mbola tsy sitrana ihany dia nitetezina daholo rehefa fiangonana rehetra tetezina daholo fa tsy nahita boka atsio izany rehetrarehetra izany fa izaho indray aloha dia mivavaka misaotra an'Andriamanitra foana na tsy mankany am-piangonana ary dia misaotra an'Andriamanitra mivavaka foana dia misaotra an'Andriamanitra amin'ny fitahiny amin'ny fiainana andavanandro sy ny rehetrarehetra izay nirevitra omeny sy ny anona dia mivavaka foana dia misaotra an'Andriamanitra dia avy eo ry havana dia teo amin'ny fisaotra ny fitadiavana moa dia lasa nivarotra toaka ry havana tsy mahamenatra an'any ny tantaran'izany lasa nivarotra toaka dia nipoka dia makany am-piangonana ihany dia tamin'izaho ilay mivarotra toaka sy rivotra sy tsy dia nakany am-piangonana intsony fa ao an-trano ihany mivavaka ao an-trano dia kilanjo no taty aoriana aloha dia nisy zokinay taty an-dafy dia ohatra naniry mafy ty haka ty any resaka tamin'ny zokinay dia mivavaka ihany mivavaka farany tonga dia tonga taty ary havana dia tsy tena
dia sitrana aloha raha ny mahatsiaro fahasitrahana fa tsapa hoe mbola tsy sitrana mbola tsy miala ihany ilay aretina dia teo ihany dia tonga taty aloha nahita famirapiratany aty an-dafy izany dia niova be mihitsy koa ilay fiainana. Izaho ry raha nisy ary izany zavatra rehetra izany dia tsy miova izany vakoka foana tena mitapaka amin'Andriamanitra foana fa nefa izany ilay aretina tsy mety afaka foana izany ilay aretina dia faran'izany izaho izany mangetaheta ny bavaka dia satria mbola vahiny koa ny tena moa dia tsy nahita fiangonana mbola ilay hoe mankany am-piangonana no mahazatra. Fa ry havana tao amin'ny Facebook no nahitako ny Andranamitoka Izaho izany ry havana dia ohatran'ny nahafinaritra be anahy izy tena ohatran'ny hoe tena mitory fahamarinana sy fahamasinana ilay izy. Dia betsaka ny fepetra arahana be dia be ohatr'izao dia izaho moa taty izany izaho koa no miaraka amin'ny rehetra olona tsy dia mivavaka izany dia mbola dia eo mbola tafaly tao amin'ny Andranamitoka Izaho aho izany. Efa tao aho izany efa naharitraritra mbola tafaly tao indray aho izany dia mbola nandeha indray dia ohatran'ny hoe ilay miaraka amin'ny olona any am-piangonana indray no ohatran'ny mety popotampotra dia lasa nandeha tany. Avy eo dia tsy vita izay hoe fiangonana iray fa mbola mitetitety indray eran'ny parihy sy ny karazana manodidina rehetra. Raha ilay mbola tsy nahita intsony ry havana mbola tsy afaka ihany ilay aretina sady ny olakolana mbola misy ihany. Dikon'andro ry havana ohatran'ny misy sakatsakana ny tany amin'ilay fiangonana sasany ireny aho hoe handray fanasan-tompo hianatra katekômena. Voasakatsakana na tamin'i Madagasikara koa ary voasakatsakana ohatr'izany foana. Dia ohatran'ny hoe sady tsy mazoto koa indraindray dia voasakatsakana hoe atao batisa koa efa eo atao batisa koa izany dia mbola voasakatsakana tany Madagasikara izany moa ny olona mamporisika ana daholo hoe dia ianao efa lehibe io maninona ianao raha mba mandray fanasan-tompo mba mianatra an'izay ny olona raha vao tanora dia efa mandeha efa mandray fanasan-tompo ianao efa lehibe io izy mbola tsy mandray ve ianao izy dia izany efa ohatran'ny tsy mazoto sady ohatran'ny hoe sady raha vao mizoto koa dia ohatran'ny hoe misy sakatsakana tsy haiko hoe ao anazy. Dia farany rehefa taty amin'izay izany dia farany ohatran'ny hoe tsy hitako intsony ny farany ohatran'ny heritseritra amin'izay aho izany ilay toritenin'ny pastera sy ilay an'ireny dia farany tafakevitra hoe aho hoe alao aho andeha hiverina fa tena ohatran'ny tatoy ihany tena hiverina tao ry havana dia tena nanaraka tao indray nanaraka dia tena tsapako hoe tena nakasika mihitsy ny toriteny rehetrarehetra sy ny fampaherezana sy izay zavatra natao rehetra tena nakasika ny foko daholo dia tena vonona dia tena tsapako hoe ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ry havana ny tena hoe zava-dehibe tena ilaina. Dia tena hoe mila mankatoa ny tenin'Andriamanitra tsika na ny testameta taloha na ny testameta vaovao izany dia ireo tsy maintsy mpiankina sy fameno ireo tsy mahazo misy ajanona. Na dia hoe efa tonga Jesosy izany dia Jesosy tsy natao handrava ny lalàna fa omea izy manamafy ary manateraka ny lalàna hidy fo sy ny lalàna rehetra tao amin'ny baiboly ry havana. Dia tena tsapako mihitsy hoe tenin'Andriamanitra izany tena hoe fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia tena hitako hoe tena mety ny fahamasinana ny mitory fahamasinana sy fahamarinana ireo amin'ny Andranamitoka Izaho izany. Dia tena hoe any an-danitra mihitsy izany ny tanjona aloha faniaran'ny rehetra dia manaraka ho azy daholo dia manaraka ho azy fotsiny ireny amin'ny arany ireny dia tena mivavaka tao ry havana tena vonona hoe andeha satria hoe atao batisa izany mba tena hoe alevana fahotana izany dia vonona amin'ny natao batisa ry havana tena hoe namporisika anahy Jesosy tena namporisika izao tsy mijanona mivavaka. Avy eo ry havana mbola ohatran'ny hoe mahatsapa koa hoe mbola misy zavatra mbola misy tsy fanaraka ny sitrapon'Andriamanitra ataoko izany dia nefa ilay izy tsy mety rehefa hatrany Madagasikara io izany dia nefa ilay izy ohatran'ny hoe somary tsy afaka tsy mety amiko ilay miala amin'iny dia mbola tsy misy zavatra tsy fanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra nataoko izany. Avy eo dia rehefa nandefa natao batisa izany dia mbola teo ihany dia nandrosika avy eo nisy ny fifadian-kanina izany dia
raha izany tena natao ohatra hoe tsy vitako sady ilay aretina koa izany mbola manaranaraka anahy eo ihany. Dia hoe takany tsy vitako io Andriamanitra. Satria izaho tena marisika be. Amin'ny toriteny sy ny isan-karazany izany dia tena vonona. Dia kananjo ry havana tena hoe vao hanomboka amin'izay izany ilay fifadikana ry havana dia tena ohatran'ny falifaly be izany aho vao hanomboka fifadikana ry havana. Tena ohatran'ny hoe sady avy dia hoe misy ohatran'ny hoe moment tena hoe tena nety tamiko mihitsy izany ilay fotoana dia tena faly be aho dia ohatran'ny nahafaly anahy dia grâce be aho. Dia vitako ilay fifadikana. Vitako soamantsara izy dia efa nisaotra an'Andriamanitra aho tamin'iny. Ireo izany mbola izaho izany mbola fantako hoe misy zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra ataoko ohatr'izany mbola fantako. Izaho nefa mivavaka bebaka foana izaho efa nanolo tena hoe atao baptiste. Dia nefa izany dia ireo indray nisy avy eo amin'izay dia tsy be dia nisy indray hoe misy tsodrano, mena tsodrano daholo dia nandray tsodrano izay tamin'izay hoe fotoana fanomezana tsodrano. Dia ilay tsodran'ny pastera indray tena nakasika be anahy indray ilay tsodran'ny pastera izany dia tena miha ohatran'ny hoe tia handroso foana dia tena hoe voana handroso. Dia nefa izany mbola tsy afaka ihany. Mbola tao amiko daholo ihany ilay hoe tsy fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra mbola teo amiko foana izany izy. Ilay mahatrafy koa mbola tao amiko dia ireo izany dia teny ihany dia izaho izany tena ireo dia ilay pastera hoe izay izany tena mandroso izany ao amin'ny gropinay eo amin'izay maharesy tena mandroso dia tena misy fanahy masina tena mirotsaka tena mandroso. Dia izaho koa ary tena mikasika. Dia hoy pastera hoe tonga indray hoy izy amin'ny fotoana lehibe ho antsika rehetrarehetra hoy izy amin'ny fanosorana sy mbola fanomezana tsodrano sakana izany tonga io. Dia ataokontsika ho vavaka dia tonga indray ry havana. Amin'izay fotoana izay aho izany ry havana tena ohatran'ny tsy haiko hoe ahoana fa tena ohatran'ny tena tonga saina amin'izay aho ry havana dia tena pastera. Izy hoe pastera izaho tena mila délivrance. Zavatra nazavaiko pastera izy pastera alao ianao atao délivrance ary tsy maninona. Dia saika atao délivrance dia rehefa kely aloha dia avy eo avy dia nitombo tao alohan'ilay hoe vanim-potoana lehibe hitsofana rano sy ilay tsy hanosorana ny mpitoriteny ry havana ilay délivrance natao taminahy. Dia tena faly be aho nahazo an'ilay vavaka délivrance izany kilanza niampitsy koa izany nahatonga amin'izay ilay fotoana ilay fanosorana saina toriteny pastera koa tena hoe nakasika ny foko be avy dia efa nandrivo hoe eto amin'ity fotoana ity no tamin'izay ilay toriteny eo amin'ny hoe Galilea ilay toriteny. Dia Galilea eo ilay fotoana fihodona mihodina na fihodonana teo kay tena mihodina teo tokoa ry havana amin'ny fiainako fa izaho tena teo tapa-kevitra talohan'io hoe tsy hanao an'izao intsony fa Andriamanitra mametrahako ny fiainako fa izy mahafantatra izay alehako, izy mahafantatra ny momba ny fiainako fa tena janoko daholo tena hoe efa nandrify daholo ry havana. Tena hoe nampandroso anahy daholo mihitsy ilay zavatra rehetrarehetra natao tao amin'ny androany izao tena hoe miara-miasa mahasoa ry havana ny zavatra rehetra nandalovako tao. Amin'izao aho efa tena mahatsapa hoe efa salama ry havana sady tena mahatsapa tena hoe tena vonona tena vonona tanteraka tena manana ny Jesosy ry havana. Tena hoe hafa ihany ilay mankatao ny tenin'Andriamanitra rehefa hoe nandray ny tenin'Andriamanitra ianao dia tena mankatao ny tenin'Andriamanitra dia tena hoe tena nandroso tanatrany avy dia efa naraka daholo ilay zavatra mampandroso anao daholo. Tsy hampihembotra anao mihitsy izay zavatra natao rehetra fa nampandroso anao daholo. Sady tena nieritreritra koa tena tonga tao an-tsaiko ry havana ilay hoe mankatao ny tenin'Andriamanitra satria tenin'Andriamanitra ry havana dia tena tsapako hoe tena misy tenin'Andriamanitra ry havana satria tenin'Andriamanitra hoe tena misy hery tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra ry havana namorona ny olombelona namorona ny zavaboary rehetra avy amin'ny alalan'ny teny toy izany hoe tena misy hery ny tenin'Andriamanitra tena mila fantavina. Ary rehefa namorona izao tontolo izao Andriamanitra dia rehefa avy namorona izy dia hoy izy hoe hitan'Andriamanitra tsara ity zavatra ataony, hita fa tsara izany, tsara. Izany ry havana rehefa tena mankatao ny tenin'Andriamanitra ilay misy hery io
dia tena voka-tsoa foana no azontsika, tena mahazo voka-tsoa foana tsika. Fa rehefa tsy mankatony tenin'Andriamanitra tsika dia voasarika ny devoly ianao dia ratsy ny fiainanao. Ka izay havana ny fitsaboana vavam-olombelona no tako dia tokony mankatony tenin'Andriamanitra, mankatony tenin'Andriamanitra tsika. Reny didy folo reny ao amin'ny didy folo reny tokony tena hoe arahantsika tsaka ny sandavana. Ohatra satria izao ny olona izao amin'ilay didy faha-efatra io sy ao ilay misy an'ilay hoe mitandrina sabata. Rehefa mahay mitandrina an'iny ianao dia efa manaraka an'ireo rehetrarehetra ireo raha any sakany an'ilay fadina reny aza arahanao reny. Manaraka ny sitrapon'Andriamanitra satria izany lalànao voly. Fankatoavana izany ny zava-dehibe no teny anabavy taina ry havana fa dia voninahitra ho an'Andriamanitra izany teny mba nataoko mba famparirana antsika izany. Aleloia, amen. Misaotra betsaka ny anabavy fleur tsika tao anatin'izay isaorana izy nanaika nijoro vavolombelona. Lavalava moa ny teniny satria lavalava koa ny zavatra efa niainany teto anatin'ny gropy itsika tao anatin'izay fotoana izay ka dia isaorana ranabavy fleur izay mitondra izay fijona vavolombelona izay. Andao antsika hiaino fijona vavolombelona manaraka indray eran'ny ilantsika ireo ihany moa zany rehefa avy eo dia andao antsika hiaino any anabavitsika $100 indray izay mbola anaty fahatanorana tokoa hijoro vavolombelona amintsika indray amin'ity androany ity. Tahin'ny tompo ranabavy $100 anao ny fitenenana. Tahin'ny tompo pastera dia tahin'ny tompontsika rehetrarehetra izay mpanarika ity fandaharana ity. Aleloia. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra rerian'ny ijoroako vavolombelona amin'ity androany ity mba voninahitra ho an'Andriamanitra reriany. Zaho moa teto moa nitondra san'Andriamanitra ny fiainako. Zaho moa taloha tena hoe olo mora kivy rehefa misy problème nefa nitady amofo hoe iny varany velona nefa tamin'izay afa nivavaka fa nefa mbola niaigna amin'ny fijejojonga sy ny zavatra rehetra. Tsy hitako izay fahatsara'Andriamanitra tamin'ny fotoana izany. Rehefa nandeha ny fotoana tojo tamin'ity fandaharana ity ny tenako tena mitory ny famarinana miajejo hoe sabata tena mitory fa mbola tsy resy lahatra za. Ty aoriana tena hoe nagnandragna aho hoe fandaharana ty hoe andramoka zaho nagnandragna ary avy malala nitandrina izany sabata izany. Tena hoe tamin'izany natrapako hoe fanatrehan'Andriamanitra tena hoe toritory ny foko taloha tsy mba toritory izany mandeha mivavaka tsy zavatra tsapa. Tena hoe nitandrina nanao niaraka nanao komantsy maniaraka tamin'ny pastera tamin'ity fandaharana ity tena hoe natsapako hoe fanatrehan'Andriamanitra sy hoe herin'Andriamanitra. Tena hoe amin'izao fotoana izao tenako fa tena afa-tsy kivy lasa misy fanantenana ary avy malala. Tena hoe saotra n'Andriamanitra fa tena hoe tsy diso lalana anao raha misafidy anaraka ity fandaharana ity. Tsy fotoananao tsy lany fa tena misy fahasoavana eto. Tena eto Jesosy Kristy velona izy amin'ity fandaharana ity. Andramoka zaho fa tsara Jehova. Voninahitra ho an'Andriamanitra reriany. Aleluia, amen. Aleluia. Saotra nanabavy $100 makasitraka indrindranao tahin'ny tompontsika rehetra. Tonga dia alefantsika indray mpandrosotsika indray rabavitsika Berta avy any Koweït ihany koa misaotra nabavy $100 tsika tamin'izay fijona vavolombelona nafinaritra be sady manetanetana be zay dia mpandrosotsika indray nabavitsika Berta avy any Koweït ihany koa satria $100 koa avy any Koweït nabavy Berta anao ary ny fitenenana. Tahin'ny tompo pastera resaka fahasoavinao ary avy malala amin'ny fifaliana no hijoro vavolombelona amin'ny alalan'izao vafoka fiambenana izay arahantsika miombom-bavaka isan'andro tsy mitapaka ny amin'ny fiainontsika ny tenin'ny fanahy masina izay ampitain'ireo pastera rado mivady mahatonga antsika voromaro amin'izao fotoana izao. Ny antony hijoroako vavolombelona ry avy malala tena amin'izao fotoana izao tena mitona atsika rehetrarehetra izay mbola anatin'ny fisalisalana ry havana, izay mbola anatin'ny ahiahy ry havana ny amin'ny alalan'izao vafoka fiambenana akiradio izao. Ny tenin'Andriamanitra izay ambaratsika rehetrarehetra isan'andro amin'ny alalan'izao fandaharana izao ry havana ary tena ny fanahy masina isaorako manokana ny tenin'Andriamanitra izay latsika tato am-poko tamin'ny fotoana efa 2 taona moa zay ny arahako tamin'izao fandaharana andramo kaizaha izao. Tena teneniko amintsika hito amin'ny fifaliana ry havana
tena fahasoavana, fahasambarana, fifaliana no iarahako amreto namako ao anatin'izao grupy vafoka fiambenana izao. Misaotra ny pastera manokana mivady izay ny nampijoro izao fandaharana akiradio izao. Raha tsy nijoro izao fandaharana izao, mety nitondra fiantraikana teo amin'ny fiainako ny olana izay nanjo ahy tamin'ny fotoana nahatavako izao fandaharana izao nahatonga ahy nibitsihiny fanahy masiny tonga amin'izao fandaharana izao. Tena tsara ny eto riavana, tena mamy ny eto riavana ary tena misaotra an'Andriamanitra koa fa mampitombo ny ara-panahy, mampitombo ny fahalalana tamin'ny tsy fahalalana teo aloha, ohatran'ny hoe nandeha anjambany, ohatran'ny hoe fahazarana ihany fa amin'izao fotoana izao riavana tena teneniko aminao ndao atsika hanaraka hanaiky ny fanambarana ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra izay aposaka amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Fa tena antenaiko fa ho tahaka anay, ho tahaka ny namana rehetrarehetra izay tsy mitapaka hitanareo amin'ny alalan'izao fandaharana izao satria tsara loatra ny fitandremana ny andro sabata n'Andriamanitra riavana no nahatonga ny bitsihany fanahy masiny nampangetaheta ary tena mbola vonona hatrany hatrany hanaiky ny amin'izay tondran'Andriamanitra ny amin'ny alalan'ny asan'Andriamanitra. Raha mbola misy ny ahiahinao amin'izao fotoana izao, raha misy ny mampiahiahianao na amin'ny alalan'inona na amin'ny alalan'inona riavana, ndao atsika ifampitondra mibavaka ny amin'ny alalan'izao vafoka kiradio izao fa tena hahery ianao ary handresy ianao ny amin'izay rehetra mampilopilopy ianao amin'izao fiainana sarotra izay andalovantsika izao. Ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra, ho antsika kosa ny fiadanana. Haleluya, amen. Sotra anabavintsika Berta, ampandrotsika indray ary anabavintsika Rodina avy any Koety koa amin'izao fotoana izao. Faly miarahaba ho an'ny pastera ny tenako ary miarahaba ho an'ny rahavavy mampionigny ao ambadibatika akao ny tenako amin'izao fotoana izao, dia miarahaba ho antsika rehetra izay mpiaino izao vafoka fiambenana izao amin'izao fandaharana indirect vafoka fiambenana izao. Eto moa ny tenako avy malala dia hijova volombelogno amintsika rehetra noho ny fahatsarana izay nataon'Andriamanitra teo amiko. Atsika amin'izao fotoana izao mari avy malala amin'ity tany arabo ity dia betsaka izay tsy agnatin'ny contrat ary betsaka miasa velany noho ny fiboahana avy ao amin'ny contrat noho ny zavatra zay tsy zaka eo amin'ny zavatra zay ataon'ny patron. Zaho mari avy malala rehefa niala tamin'ny contratko zaho dia nandeha niasa zaho dia nahazo patron tsara fagnahy zaho fa kanefa rehefa malala problème teo amiko tamin'ny fotoana zany le patronko zany manana contrat izy nandeha nagnano vakansy tamin'jareo rehefa tonga izy dia nanapetraka fialantsiny ireo le patronko reo dia lasa koa zaho nitady patron rehefa nahazo patron zaho dia tegna betsaka koa le asa zay azoko tao tegna anisan'ny tsy salama koa zaho tamin'ny fotoana zany. Rehefa ho tamin'ny agence zaho tamin'izany rehefa malala dia nikaiky le agencinahy zaho dia agencinahy zany no dia any Ethiopia dia tsy azo dia tsy tonga vetivety dia nizaha agence zaho dia nahazo agence avy Madagasikara zany nikarakara zaho mandriky amin'izao fotoana izao. Rehefa nody nefa tonga tamin'ny agence zaho dia nandeha niasa zaho dia matetiky mody koa zaho raha ndraiky tsy salama zaho ary ndraiky mafy koa le asa zay ataoko zany le fiodiako amin'ny agence. Rehefa tonga zaho tamin'ny patron raiky zay zaho dia niasa zaho dia nahita ity fandaharana ity ary niaraka tamin'jare tato nivavaka niara nivavaka tato ary niaino ity fandaharana ity isanandro dia resy lahatra zaho nanolotra ny teniko eo ampelantagnan'Andriamanitra satria efa empaka zaho amin'ny tenako tegna sahirana mijaly zaho isaka mandeha miasa. Rehefa nandeha nody moa zaho dia nangataka vafoka zaho nandeha niasa. Rehefa nandeha niasa zaho tamin'ny fotoana zay rehefa malala dia nahazo patron tsy mandeha koa ny tenako dia izy karakaraiko isanandro
anisan'izany zah dia efa manaraka ity fandaharana ty ary sahirana koa zah manaraka ity fandaharana ty satria le patroko izy nikarikaraigny ary izy tsy mandeha efa antegna koa mikarakara raha jiaby de niteny zah tamin'ny azansinahy de hody zah afaka zaho de tena tsy zakako le tsempiany le torimaso de nody zaho de niteny le azansinahy efa tena mahazo asa mora anao afaka izy de iny koa odianao izy ao iza fô tegna tsy ampy torimaso ary tsisy fotoagna tokony hivavahako akato afaka za na dia mitady vola zaho afaka za na ino zaho zavatra anterako ato raha tsy manana Andriamanitra za tegna tsisy hevitra eo amiko zany de nody zaho rehefa nody zaho de nangataka vavaka koa zaho ary nanolotra ny tenako teo amin'Andriamanitra nanolotra hanabatisa zaho tamin'ny fotoagna zainy de niteny amin'ny pasteur zaho de hanabatisa ary naniry kare namako re de nandeha tamin'ny rano zaho ndeha an-dranomasina izy nimboane tamin'ny fotoagna zainy de nijiboko tany nanabatisa rehefa vita fanoloran-tegna zaho de nandeha nitady asa koa nahazo asa amin'ity toerana zay misy zaho zao rehefa tonga tato moa zaho de niteny koa ireo patroko volagna raiky fô koa hitanan'ireo patroko reo tamin'ny teo amiko de nivavaka fogna isan'andro zahay de isoragna an'Andriamanitra re avy malala am'izao fotoana izao efa taogno araiky mahery nimbiako tato tamin'ity toerana ity anefa volagna raiky hitananjare zaho taogno araiky mahery no nimbiako tato ary le patronaha zanaka patronaha roa mianadahy tena masiaka de masiaka betsaka ary tegna magnadary izy reo de tamin'igny fifadian-kanina igny telo andro igny de ndesiko tambavaka izy reo natoloko eo anatrehan'Andriamanitra izy reo am'izao fotoana izao ry avy malala tegna nahita fitiavagna eo amin'Andriamanitra zaho de niova ireo zanaka patronaha tegna nahita fitiavagna izy reo aminaha ary tianjare zaho azay raha vidinjareo tsy mitovy na amin'ny contrat na za zany mitovy fô raha vidinjare zare taloha mividy zavatra tsy mitovy fa izy amin'ny fotoagna zao mitovy fogna zay zavatra zay vidinjare eo aminay ary tena nitagna zaho izy reo tsy agnapetraka zaho de tsy agnandefa zahody de nijanogno ato zaho am'izao fotoana zao satria tsy hoe habeny karama ry avy malala no andianako izodizody handeha hitady patron fô handeha mbo hitady patron mbo tsara fagnahy mbo hagnajan-tegna hita fitian-tegna amin'ity tany arabo ty bon efa fantatsika amin'ity tany arabo ty de tena zavatra ratsy indrindra eto amizay de ty fijoagna vavolombelogno ty de hampaheresika antsika rehetra zay miasa ty amin'ny tany arabo ty de manolora tegna eo amin'Andriamanitra fa afaka magnampy antsika izy afaka mitantagna antsika izy aoka isika rehetra zay fikitra eo amin'Andriamanitra de zany fijoako vavolombelogno amintsika tsirairay avy de voninahitra rehory ihany ho an'Andriamanitra fiadanana kosa ho antsika tsirairay avy alleluia amen. Oenana lantsika an'izany hira zany ny fijona vavolombelona mialohan'ny idiran'ny mbola hijoro vavolombelona manaraka indray dia andaontsika isaintsaina ny falebiazan'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra antsika alleluia alleluia Andriamanitra mahay manao fahagagana amin'ny fiainantsika ny Andriamanitra tompontsika alleluia atolotratsika rehetra zany izy zany no voninahitra Andriamanitra
iza moa no mivelinao andriamanitra fanatrian'andriamanitra mampitondra sy miovy anao e omaly androany zavamagaga faly miaravatsika rehetrarehetra izay tenako aminaran'i Jesosy manonao fidanao tompo amintsika tsirairay avy faly be mihitsy mbola fa mbola tafaraka aminareo indray androany isaorana an' Jesosy mbola nitantana sy mivimona niaro tamin'ity tontolo andro ity dia za androany ray avana tsy ho vavolombelona anao ho voninahitra Andriamanitra hoe tsika ankasitrahana ny zavatra vitan'Andriamanitra eo amin'ny fiainako ray avana malala izao mialohan'izay misy ten'Andriamanitra tiako mavakina kely aminao ty ao Isaia toko fa 2:7 Isaia toko fa 2:7 aminaran'i Jesosy hoe hitarika ny jambo amin'izay lalana tsy fantany ao ary amin'ny lalana tsy fantany no hitondrako azy ny maizina dia ataoko mazava eo anoloany ary mikitotoana alamako tsara izany zavatra izany no ataoko aminy ka tsy hamelako amen raha milala tateraka an'Andriamanitra teo amin'ny fiainako ray avana zany teny zany satria nisy fotoana tokoa mbola tao anaty fahotana ditra rehetrarehetra mbola nitsangajanga sotro toka dia nivokadratsany ditra dia zao fahampitehany eo amin'ny fiainana dia tamin'izany amin'izay rehefa nanaonao foana mbola nanaonao foana moa tamin'ny Juillet 2019 amin'izay ravana malala saika ny gadra tanaty maizina amin'ny fiainako tamin'izany dia tady an'Andriamanitra tady fampahirezana satria natahotra be hoe sao dia migadra kivy be tamin'ny fiainana tamin'izany
tsy hitantsony zay ho ale hoe hoaizany ale dia nitodika tamin'Andriamanitra. De eo avy eo antady fampahirezana amin'ny Facebook hoe aiza misy toriteny satria tena hoe mila ny herin'Andriamanitra matahotra. De nisy fotoana am'zay revana tiana zay mipartage an'izao fandarana andramokay zao afaka fiambenana zao. De hitako le izy de nijereko de niditra tao de nijery nisy toriteny nampahery be le toriteny de miaraka amin'ny hira sy rehetrarehetra de tamana be satria henoko tao anatin'izay fotoam-bavaka zay vao nahita hoe lamina ny saiko niala le tahotra be tao anatiko isan'andro am'izay manaraka tsy tapaka mihitsy isaky ny amin'ny 7 sasany tam'izany vavaka fiambenana de manaraka foana isan'andro. Eo avy eo rehefa tamin'ny nanaraka herinandro no tapa-bolana teo eo ngambany de nandefa publication ny amiako mahafantatra an'izany nandefa hoe zao de mialantsiny aminareo amiako rehetrarehetra fa manomboka amin'ny 7 sasany ho za ka hatramin'ny maraika ny 10 sasany tsy afaka miresaka aminareo tsony satria maninona mihaino fandarana en ligne toriteny en ligne ho za de tsy afaka tsony fa mialatsiny aminareo raha ohatra hoe tsy voavaliko mesazinareo anatin'izay fotoana zay nanomboka nihaino foana. Eo avy eo nandefa mesazy tany amin'ny pastera tam'izay nangataka miany tam'izay de nasiako mesazy tamin'ny MP izy hoe nandefasako mesazy hoe tamin'ny 30 août 2019 tatidiko foana zay de nandefako mesazy izy tam'izay hoe tahin'ny tompo manao tompoko zaho mba liana amin'ny tantaran'Andriamanitra fa mba accepteo ny demonde sotra tompoko zay no nataoko nandeha tany ny demonde de veo na accepté ny pastera de nanomboka niditra anatinatiny nanomboka niditra tao amin'ny groupe zay maresy zay koa de nampidirin'ny pastera tao de nanomboka nandray anjara nanomboka nitady an'Andriamanitra zany de nanomboka nandray anjara novavaka fanomboana tam'izany novavaka firenena de avy eo koa misy fitondranam-bavaka tam'izany za am'izany tena mbola anaty olana be fa tena hoe iroso fotsiny aho anao san'Andriamanitra te hifankazatra amin'Andriamanitra te halala an'Andriamanitra de niditra tao foana de avy eo raha manamalala oentinam-bavaka isan'andro tam'izany isan'andro nisy fitondranam-bavaka isan'alina de oentinam-bavaka ny olana oentinam-bavaka de voninahitra ao n'Andriamanitra fa tao anatin'ny 2 volana nivaly ny vavaka halleloia misy Andriamanitra miasa ry avany eto velona ny Andriamanitra tompontsika eto de valy ny vavaka tsy migadra halleloia zao hitanao zao tena hoe tena faly de zay koa tena nanosika be androso foana ka zay ny tena n'Andriamanitra hoe lalana mbola tsy fantany za viravana de nisetra hoe fa mpitoroteny zany za ve de nisetra hoe anao san'Andriamanitra zany tsy nieritreritra an'izany lalana mbola tsy fantatro zany fa zao tantanin'Andriamanitra de avy eo lasa mitoriteny am'izay nandroso foana hitan'ny pastera mandroso de nomena anjara asa de lasa nitoriteny tam'izany de nanomboka nitoriteny de manao vavaka fanomboana firenena mitoriteny rehetrarehetra de tarika federana ohatr'izany de nandroso de avy eo sady nitoriana teny resaka sabata fahamasinana rehetrarehetra biby maloto rehetrarehetra de nitoriana de avy eo niditra tamin'ny ranon'ny batisa de natao batisa tamin'ny avril 2020 vita batisa de nandeha niroso de za tena miroso foana amin'ny asan'Andriamanitra tena tiako hoe inona Andriamanitra mbola sitraponao de ho ataoko inona mbola didinao inona ny rehetrarehetra satria za tao anatin'le olana be zay ny teny tamin'Andriamanitra hoe raha afaka amin'ity olana ty ao Andriamanitra raha tsy migadra ao Andriamanitra de anompo anao de ho arahako atsakan'ny andava amin'ny baiboly arahako zay teninao rehetrarehetra ao de tena tanteran'Andriamanitra ny teniny de nanatanteraka ny teniko koa nanatanteraka ny voadiko koa de nanomboka ny toriteny nanomboka nanao asan'Andriamanitra rehetrarehetra de avy eo nandroso foana de nandroso teny de nitombo sy ny alehibe de satria Andriamanitra nomba ny tata ny vimbina de avy eo ravana tonga ny tamimaly am'izay fanosorana de raha nanaraka vavaka tety zany de momba ny Galilea mihitsy de avy eo tao anatin'izay riavana malala nisoran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny pastera de tam'izany vita batisa ny fanahy masina koa de voninahitra ao n'Andriamanitra fa tena nafinaritra zany de zay riavana tiako manotantaraina anao zay lalana natongavako teto zay sy atraminy hoe nahavitany ositra nosoran'Andriamanitra lasa tena hoe mpanompon'Andriamanitra mitory ny teniny hitarika ny olona hibebaka tarika ny olona ho any an-danitra de manentana anao mihitsy ianao koa raha ohatra na hoe anaty olana hitady an'Andriamanitra anaty maizina izao natolory fotsiny ny tananao ohatra ny anahy natolotra fotsiny ny tanao de Andriamanitra no mitatana mivoaka tao anatin'izany maizina zany araka le verset niteneniko anao tamin'ny voalohany hoe Andriamanitra afaka manala anao anaty maizina de maninona izy ataoko mazava eo anoloana de nataony nasiana Andriamanitra zavatra mazava be eo anoloana de zao hitanao zao
mahafinaritra be voninahitra amin'Andriamanitra tena hoe voninahitra amin'Andriamanitra de mankasitraka amin'ny pastera koa satria izy ny fitaovana nampiovana ray aman-dreniko ara-panahy de tsika rehetrarehetra koa midirana antiny morosoa amin'ny asan'Andriamanitra fa mahafinaritra be amin'Andriamanitra halleloia voninahitra ho azy rery ihany iraina Jesosy fa miasa eto amin'izao fandarana andramika izao Jesosy mankasitraka antsika rehetrarehetra naharitra ny ena halleloia tainy tompontsika rehetra Alléluia, isaorantsika raha latojo marina mihitsy fampeteran-kelintsika eto amin'ny groupe eto mantsy izy iny halleluia dia isaorana azy ny fijona vavolombelona izay natao niverina kely amin'izay moantsika rehefa eo mba misy ny fotoana tahiny tompo ary andao mpandrotsika indray ny anabavintsika Marie-Jo izay hitondra antsika anatin'ny fijona vavolombelona ihany koa amin'ity androany ity ranabavy Marie-Jo raha latojo moa avy any Allemagne ranabavy Marie-Jo avy any États-Unis andao ary tahiny tompo ranabavy Marie-Jo hanao indray ny fitenenana izao halleluia faly manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho amintsika tsirairay avy mpanaraka an'izao fandarana vavaka fiambenana izao hijo vavolombelona kely amintsika ny amin'ny hoe antony nahatonga lasa mpandray anjara lasa mpitoroteny eto amin'ity fandarana ity dia tao anaty confinement ry havana dia maro ny zavatra lalovana tao anatin'izany nisy ny ady izay lalovana ary tao anatin'izany fotoana izany dia tsy dia nahita fifaliana intsony no zava-misy dia izy ity dia nataon'Andriamanitra cadeau mihitsy nandalo teo amin'ny masoko tamin'ny Facebook izany dia fandarana misandrata izay nataony rahavavy mampionona moa tamin'izany no nandalo teo amin'ny masoko tamin'izay fotoana izay dia tena tonga dia nakasika be ny foko ilay fiderana ary tena torotoro ny foko tamin'izay fotoana izay dia nanomboka teo ry havana nahitako an'ity fandarana andramoka izao ity dia tena hoe nizahako ilay izy rehefa avy eo rehefa taty aoriana dia nanomboka mitady hoe inona ary ity fandarana ity dia hitako amin'izay ny fandarana vavaka fiambenana isan'andro dia nanaraka an'izany fotoana izany nanomboka tamin'ny avril 2020 dia ary dia tao anatin'izany tena natsapa hery natsapa fifaliana raha efa lavitry ny fifaliana tao amin'ny fotoana izay nandalovana dia tena hoe lasa feno fifaliana lasa nampahery be da be ny valim-bavaka azo rehefa tao anatin'izany ary rehefa afaka kelikely iny moa dia mifampiresaka tamin'ny mpanompon'Andriamanitra teto ny tenako satria izay moa famanginy fanamasina hoe mila manao ny asan'Andriamanitra dia nresaka tamin'izy mivady dia nanaiky zareo ny amin'ny hoe ndraisako anjara teto dia misy moa ny fampianarana izay nataony zareo tamin'izay fotoana izay dia nandray ilay fampianarana dia izao hitanareo tonga nitory ny filazantsarani Jesosy Kristy eto amin'ity fandarana ity izao dia nandritra amin'ny fotoana ry havana vao nandraisako anjara tamin'izao fanaovana asan'Andriamanitra izao dia tena hitako hoe nisy ny fitahian'Andriamanitra nisy ny valim-bavaka izay nataon'Andriamanitra tsy takatry ny saina taminay mianakavy no fandraisako anjara izay tena hoe en ligne ihany ny eritreretako an'izao fandarana izao ry havana nefa tena misy ny fanatrehan'Andriamanitra eto misy ny herin'Andriamanitra eto misy ny valim-bavaka izay raisiny eto na dia hoe samy amin'ny toerana misy azy izay tsirairay avy atao amin'ity groupe ity dia tena hoe matsapa ny fanatrehan'Andriamanitra ry havana za androany te hampahery atsika za mba nasa atsika izay mpanaraka an'izao fandarana izao maro ny fanahiana maro ny sakatsakana mety hoe nantenin'ny olona raha renesinao ohatra ny hoe en ligne ve ohatra izao ve fa za androany te hiteny amintsika hoe tena misy voninahitr'Andriamanitra eto ary za mihitsy ny nandray teto ary nazary tamin'ny voalohany dia anisany hoe en ligne izany mety inona raha zavatra horaisina amin'izany fa rehefa teo ary havana dia izay le ny finoanao no mahavonjy anao rehefa mino ianao dia io tenin'Andriamanitra izay renesinao io dia misy fiantraikany eo amin'ny fiainanao na aiza toerana misy anao ry havana dia mino fa androany misy olona eto androso misy olona eto resy lahatra ny amin'izany hoe fanomponan'Andriamanitra eto amin'ity
fandaharana andramoka izao ty zay tarihan'ny pasteur Radra Kontsalama mivady a tena tsy maneniny ianao a ary hitanao vaingana mihitsy a ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao a raha mandroso ianao a makatony tenin'Andriamanitra dia mandray anjara amin'ny asan'Andriamanitra dia ho hitanao a voninahitr'Andriamanitra iseo a eo amin'ny fiainanao dia makasitraka atsika rehetra ny aina dia tahiny Jesosy daholo eo. Alleloia, misaotra anao a misaotra anabavy Marijô a tamin'izany fitsoana vavolombelona izany dia makasitraka indrindra fa dia tena sady mahakasika no mampahery a dia ny tompony hitantsika tsirairay avy. Maraparana antsika azy androany a dia andao ampandrotsika ny anabavintsika Soameva izay vao hitantsika androany a tamin'ny après-midi izy nanao kikuizine izy ny amarana ny fitsoana vavolombelona amin'ity androany ity dia andao ary ampandrotsika izy tahiny tompo a nanabavy Soameva anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo tika manakavy. Ny androany moa dia fijoroana vavolombelona izay natongavako teto voalohany tamin'ny fandaharana Andramo Kalitahao. Ny voalohany za tonga teto dia tsy nalala inonina, tsy nalala ny marina, tsy nalala ny tenin'Andriamanitra dia olona iran'izao tontolo izao za tonga teto, olona tanatin'ny fandovoan-tsampy, tsisy zavatra haiko momba an'izany hoe fivavahana izany fa dia tany amin'ny fandovoan-tsampy tamin'ny eran'ny rearian'izao tontolo izao. Tamin'ny taona 2019 décembre 2019 zany tonga teto fa dia voalohany zany a nahita ny pastera tamin'ny vidéo dia nienoko le vidéo dia nafasika be ana dia nataoko demandany izy a tsy nisalasala izy namaly a dia eo zany fa hoe nivavaka isaky ny sabata dia miaraka nivavaka teo isa sabata nefa za tamin'izany mbola niasa andro sabata dia teo nivavaka na isaka ny andro sabata dia mitory-teny pastera dia teo izy a misy zavatra natorony dia naraiko tany amin'ny sabata tamin'ny andro sabata tamin'ny tory-teny andro sabata dia natorony le zavatra dia nangatako tamin'ny Jesosy a nivavaka dia nangataka tamin'ny Jesosy zay rehetra nomezana nangatako dia nahazoko. Voalohany indrindra nangataka fanasitrana za dia nahazoko ny fanasitranana dia nahazoko ny asa izay entiko hanompo an'i Jesosy Kristy isaky ny sabata, nahazo fotoana malalaka, nahazo weekend mihitsy tsy miasa samedi dimanche fa manompo sabata manaja ny andro sabata. Dia izany no izy ry ava malala fa dia mazotoa miaraka amin'ny fandaharana Andramokazao fa marobe ny fagagana sy mirakla izay hita eto. Dia tahiny tompasika menakavy. Alleluia, misaotra anao raha nabavy Soameva ho tahin'Andriamanitra ny a isika tsirairay avy. Amen. Manan'Andriamanitra lehibe tsika eto amin'izao fandaharana izao ry havana malala. Alleluia. You are great, yes, you are holy one. Walked upon the sea, raised the dead. Reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are holy one. Hallelujah. Walked upon the sea, raised the dead. Tena napairana rehetra vijorona vavolombelonareo ary name voninahitra n'Andriamanitra. Nanapoitra ny voninahitr'Andriamanitra. Hallelujah. Everything written about you is great. Sotra va io. You are great. 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 Oh yeah. You are great.
great. You are great. You are great. Oh, you are great. You are. Oh, yeah, yeah. Say you are great. You are. Worship you today. Great everything. Everything about you is great. Amen. Teranao eto izay androany Andriamanitra menanao ny fanandratana rehetra. Halleloja. We worship you, Lord, King of kings and Lord of lords. Oh, so great you are, doing marvelous things. Everything about you, yeah. I love you, thank you, Jesus. I love you, oh, I thank you, Jesus. I thank you. Halleluja. Mino aho fa mahery ianao. Halleloja. Lehibe Andriamanitra ary tokony ho fantatrao foana, tokony hiteny an'izany foana ianao, tokony hatsapan'izany foana ianao rehefa manoloana olana, manoloana vahaolana dia tokony hahita foana ianao hoe tena Andriamanitra lehibe raha angaha ty ananako ty. Halleloja.
io olana lalovanao io anehoan'andriamanitra aminao fa lehibe izy. Halleloia. Mety ngezy olana eo aminao io ny ahitanao azy fa ho porofon'andriamanitra aminao ngeza aminao io fa kely aminy. Fa rehefa tonga izay fotoana izay aza dinonao no manome voninahitra azy. Halleloia. De manome voninahitra izy fa andriamanitra ao tena teneniko anareo ianareo rehetra nijory vavolombelona teo de ho jerenareo indray ny fiainanareo aorinan'iny. Fa ny fijona vavolombelona tsy famezam-boninahitra ny rado rakoto-salama na mampionarery-janary na fandarina andramika izao fa famezam-boninahitra ny Jesosy Andriamanitra fa namasina izay miasa eto amin'ity fandarantsika ity. Halleloia. Ary na zay ary de mijory vavolombelona isan'andro. Reo za mieritreritra mihitsy mijory vavolombelona de manonona ny anarana ery zareo ka zay tsy maintsy zay mba nampiasain'Andriamanitra teto amin'izao fandarana izao. Fa tsy hoe zany akory midika ka ho raisinay ny voninahitra zay tokony an'Andriamanitra sanatria zany. Fa Jesosy no mentsika voninahitra, Andriamanitra no mentsika voninahitra ao anatin'izany. Tady dio ry havana malala fa Andriamanitra raha ny teny fa zay manome voninahitra any no meko voninahitra. De ho hitanareo indray ny voninahitran'Andriamanitra ho asehony eo amin'ny fiainanareo tsirairay avy. Halleloia. Ka za teny aminareo androany hoe andaontsika amin'ity androany ity raha mbola tsy hainao zany za teneko anao nanomboka araka ny teniko taminao moa za koa 14 taona omaly no nanomboka nitandrina sabata. Zavatra mba tena tsaroko de zao mbola tsy nitory teny fa fijona vavolombelona nataoko. Ny olona mpiara mivavaka tamiko taloha mahafantatra fa za de olona mpijoro vavolombelona. Mety rehetra ny olona hatramin'ny zavatra kely zany ve tijorona vavolombelona fa ny ary havana malala tsisy kely ny zavatra ataon'Andriamanitra amiko fa ngeza avokoa. Za tona nanan'olona trosa fa ny ato tsy mbola volana hitako fa olona manemitra fotoana na rendez-vous ako amin'ny olona tokony mena vola de andeha ialako tsiny fa tsy tonga tamin'ny fotoana io olona io na zavatra ohatr' zany hijoroako vavolombelona ny ampitso. Na ny fotoana nahatongavako mandeva afaka tendrombohitra nefa tsy ampy frea hijoroako vavolombelona ny fahatongavako tany. Fa za de teny aminao fa raha manome voninahitra an'Andriamanitra ianao tena ho tafian'Andriamanitra ny voninahitra. Ary Andriamanitra de miteny any amin'ny Salamo 120 fa satria zany raketan'ny fitiavany de amonjy azy anandratra azo any amin'ny avo satria malala ny anarako izy. Halleloia. Anandratra anao amin'ny avo ny Andriamanitra noho ninona fitiavana ngery avana ny fijona vavolombelona satria tianao Andriamanitra satria mba tianao reniny olona laza Andriamanitra de iny ianao fa manome voninahitra azy ka de voninahitra Andriamanitra mahafinaritra be le teo moa ireo ankizy rehetra samy manana ny tantarana moa izy ireo tonga teto zany ranabavy Rodina zany anisan'ny olona tena maromaro zareo ndre niditra teto fa anisan'ny joro mandrakity ny androany ary manana tepo mahafinaritra zany ranabavy Rodina zany. Mahafinaritra be koa fijona vavolombelona ranabavy Sondolato hoe fohy fa mahafinaritra koa ranabavy Fleur zany olona tena hoe olona tena nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny teto amin'ity fandarantsika ity hatramin'ny tamin'ny 2018 zay ny fahafantaranay. Zany ranabavy Soameva diny moa no mety adinidiny ny teny teo fa nisy aretina izy iny de mampiditra raha ray litera sy tapany moa ranabavy Soameva isaky ny 4 volana moa isaky ny isam-bolana sa isaky ny 2 volana izay fa vao niala tsy ninona zava-padina tsony de antanio izy io fa tsy misy an'izay aretina izay tsony izy. Taloha izy tsy ampy raha tsy fantatra makaiza amin'ny raha ny tsara fantatra eo fa tsy finidevolony raha ny olona tsy ampy raha reny. Tsy hitanareo zany fa hitanareo anatin'ny fanamamangy anareo amin'ny alina fa sitrana izy amin'izao fotoana izao. Zany ranabavintsika Marie-Jo zany de nahita ny fahasoavan'Andriamanitra ary rariny izy raha mijoro vavolombelona. Halleloia. Ranabavintsika Berta de araka ny teniny teo hoe marina ny teniny fa raha tsy nifanena tamin'i Jesosy zany vehivavy zany tena sahirana teo amin'ny fiainana. Ray litera sasany isan'andro ny ampidinina ny ranabavy Soameva isam-bolana fa zao izy tsisy efa rahan'i Jesosy mikirinao aminy tsy marary tsony io vehivavy io. Halleloia. Ranabavy Rahalatojo moa de fantatritsika fa de anisan'ny olona niavaka izy io teto. Za mbola tsy hita olona ohatr' zany hoe olona anaty fatamina de miteny hoe valio mba jereo mba tantarao anazy za mba te hafantatra momba an'Andriamanitra te halala an'Andriamanitra. Halleloia. Hitantsika fa teo am-bavahoana daholo izy ireo no
sasany sika nigara sasany sika maty sasany sika lavo fanompotsapy fa narovan'andriamanitra ary mahafinaritra le teny teo ito koa ny atsorovana Bavamalizo iteny Isaia 42:16 io ny toriny voalohany teto hitarika ny jamba am'izay lalina tsy fantany ary amin'ny lalina zay tsy fantany no hitondrako azy io ny tenin'andriamanitra ary ny maizina dia ataoko mazava eo alohany ary totoana alamako tsara isan'ny tsodrano azo ny Bavafenarakoty zay marina tsy diso ihany Bavitody izany zavatra no ataoko aminy ka tsy amelako zany hoe tsy amelan'andriamanitra raha tsy tanteraka ireo dia ina moa ny tsy amelanitra tsy tanteraka raha tsy maizina raha tsy tonga mazava ny maizina manodidina anao raha tsy tonga malama tsara ny kitotona manodidina anao satria hotantan'andriamanitra no tsy maninona ianao na jamba tsy maninona anao tsy mampafantatra ninninna momba ny filazantsara fa zao atolory fotsiny ny tananao dia hotantan'andriamanitra amin'ny tanana kavanany fahamarinana ny tananao halleloia ivavakantsika aorian'ity izy ity lavalava ny fotoanantsika androany ka dia raha mety ianao dia andeha averintsika le hira teo raha tianao ny asan'andriamanitra dia andeha averintsika farany le hira nataontsika teo dia aorian'izay hiditra amin'ny vavaka isika tonga dia hivavaka hiditra hivavaka eto amintsika eto ny anabavitsika rehefa avy eo dia andao ary diovy fonao mafinaritra nino aty am'izay mba entinareo matory ty hira ity dia tena mbola averintsika indray ty hira ity androany ho voninahitr'andriamanitra dia hivavaka avy atrantsika ao aorianan'izay tao ary halleloia ivavahana izany sady rehefa tsika mandeha eo ihany no hivavakantsika amin'izao fotoana izao ravana malala tokony adio fo ianao ary tokony ahitan'andriamanitra ianao dia tsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia ataontsika hiteny hoe Jesosy mba te hijoro vavolombelona koa ao arinao fa mba tahio ny fiainako Jesosy mba te ahitanao amin'izay Jesosy dia ankatao ny tanan'andriamanitra nadio ny fonao ankatao ny rahan'i Jesosy ikorianao anatinao
misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoanandroany ity satria dia tena notahinao ny fotoanandroany a misaotra satria zany rehetrarehetra zany Jesosy dia fotoana nanomezanay voninahitra anao Jesosy a dia isaoranay anao Jesosy a isaoranay anao ny zavatra rehetra Jesosy a isaoranay anao satria lehibe ianao isaoranay anao satria tsara ianao Jesosy a androany zay Jesosy mangataka eto anatrehanao hoe tafio ny herinao zay a dia tatanao misandronao mahery a fa mila anao zay mila mandroso izay Jesosy a tena mila mandroso isan'andro zay Jesosy a androany Jesosy dia angatahako aminao hoe tsofokirano ireo olona rehetra ny jorovavolom-belona tena ame voninahitra anao dia mba anandratra azy ireo koa ianao ame voninahitra azy ireo ihany koa ianao Jesosy a ary androany dia angatahako ihany koa Jesosy a ireo olona zay mety kivikivina maketraketraka amin'izao fotoana izao Jesosy raha mandray an'izany fijona vavolombelona zany dia oka hisokatra ny sainy ka ho fantany fa tena Andriamanitra miasa ianao tena Andriamanitra miasa ianao Jesosy a ary Andriamanitra lehibe ianao Andriamanitra saropatarina ianao nefa Andriamanitra fantatra ihany ny fomba fiasanao fa Andriamanitra manandratra ny any ambany ianao Andriamanitra mitazy rehetra ao anatin'ny filahanana zany fitahiana zany Jesosy a mangataka Jesosy amin'ity androany ity hoe tafio ny herinao tsirairay avy dia tena sokafo Jesosy a sokafo Jesosy a sokafo Jesosy malalo lalam-pitahiana eo aminay tsirairay avy betsaka ny olona miandry valombavaka amin'izao fotoana izao fa mangataka aminao Jesosy fantatra fa eo am-pelantananao ny valombavaka rehetra fantatra fa eo am-pelantananao Jesosy a ny zavatra rehetra Jesosy a mangataka Jesosy amin'ity androany ity hoe tsy ho tsitsinao tsy ho fihinanao ny valombavaka Jesosy fa ho tahinao ny tsirairay avy misaotra anay Jesosy a misaotra satria tianay ianao dia matoka Jesosy fa tsy misy hiala maina indrindra mpanaraka an'izao fandarana izao jereo Jesosy izao fandarana izao aneho ny herinao aneho ny voninahitra ao an-trano Jesosy malalo aneho ny voninahitra ao an-trano Jesosy a fa tena mivavaka izay ary tena miandrandra anao zay misaotra Jesosy malalako halleloia misaotra Jesosy a makasitraka ny amin'ny fitiavanao Jesosy a dera ny haja ny saotra sy ny voninahitra matoky anao zay matoky ny tanam-pasoavanao ary matoky ny fanatrehanao isorako anao zady Jesosy ireo valombavaka rehetra zay efa omenao ho an'ireo zay rehetra mananty tanana aminao dia tafio ny herinao dia tatanao misandronao mahery misaotra ny Jesosy a dia vosi satana dia afatro am'ranao tsy afaka angalatra ny valombavaka zay tokony mandrety olona ireto fa ny angatahako aminao Jesosy dia ianao ampitoetra ny tsirairay avy eo amin'ny fanatrehanao a ho voninahitra ny anaranao tehirizo ny olona eto Jesosy a tehirizo eo ambany elatrao a eo ambany fiahinao misaotra Jesosy malalo halleloia amen ivavakantsika amin'izao fotoana izao rehefa malala ho an'ny firenena dao mpanjotsika ny anabavintsika $100 izay nitsoro vavolombelona teo izy a no ivavaka ho an'ny firenena tany tompo ary anabavy $100 tainy tompo pastera dia tainy tompontsika rehetrarehetra dia hiary ivavaka antsika amin'izao fotoana izao ry reny malala dia tsara indrindra ao tianay ianao Andriamanitra ary tsy mba nanarainay ianao tamin'ny zavatra rehetra izay nilalovanay dia misaotra midera voninahitra dia ho anao rery ihany Andriamanitra eto izay Andriamanitra raha misy zavatra izay nataonay tompo tsy fanatapisitraponao dia mamindrafo aminay tompo mamelany helokonay tsirairay aby dia misaotra Andriamanitra tanteraka somany tsara ny fijoroana vavolombelona izay nataony mpanomponao ireny izay nanahona ny voninahitrao nanahona ny fitahiana tamin'ny tokantrano izay nisy zay rehetrarehetra Andriamanitra misaotra Jesosy misaotra fanahy masonao fa fantatra efa tena miasanao rehefa miantso anao izahay tena misaotra anao Andriamanitra misaotra ary eto Andriamanitra izay mpiaino hoe tompo fa tena angatahako aminao mba tena hoe mba hidoana fijoroana vavolombelona zay rehetrarehetra mpiaino mba tena hoe hankatony teny zay ndesy ny mpanomponao hoe tahaka ny neny mijoro vavolombelona fa tena hoe mba tsy mpiaino fotsiny fa tena hankatony teninao Andriamanitra ingany mba tena hoe natsika amponay tsirairay aby zay teny indesy ny mpanomponao aminay isan'andro ary eto Andriamanitra misaotra anao raha hitonga ambavaka ao amin'ny firenena malalanay Andriamanitra dia firenena tsy adinonay dia
tadidinay amin'andro manalina izany firenena malagasy izany Andriamanitra tsy misy miafina aminao izany na dia ray azy Andriamanitra mizavatra misefasy amin'izany firenena izany Andriamanitra androany azy Jesosy mino fa ianao Andriamanitra mahay zavatra rehetra mino fa ianao Andriamanitra tompony teny farany Andriamanitra anio ato Andriamanitra bebaka ao amin'ny firenena Andriamanitra fantako fa tena maro ny zavatra izay tsy mety ataon'izy ireo Andriamanitra mampisarika izany firenena izany aminao Andriamanitra androany azy Jesosy mangataka ny famelan-keloka avy aminao no hamela ny heloko ny Madagasikara any tena mba hoe voavela heloko tany tahaka ny nanafahana ny nivena fanajany Madagasikara izany mba hanisany firenena ijoro vavolombelona ndray androany izany firenena izany Andriamanitra mba tena voninahitra ny anaranao Andriamanitra diovy ny fony malagasy rehetra Andriamanitra anio fantatro fa ianao Andriamanitra mpanova ny fo mpanova ny zavatra rehetra Andriamanitra raha izay no teny mety tsy maharesy lahatra izy ireo Andriamanitra fa ianao ny fananao masina no ngatahaka amin'izao fotoana tena hikasika ny fony malagasy rehetra tsy handeha minaranofo fa tena mifantoka aminaram-panahy Andriamanitra vange manokana izy ireo amin'izao fotoana izao ao ny sahirana ao ny anengadra ao ny be problème tsy mahita ny solution Andriamanitra ianao ny solution kasio ny fony izy ireo amin'izao fotoana izao mba tena tsapa hiverina aminao ary hanompo anao ianao rery ihany ny solution ianao rery ihany no mahavonjy Andriamanitra tahaka ny nataonao tamin'ny rehetrarehetra izay joro vavolombelona tamin'ity androany ity koa engany mba hijoro vavolombelona izany firenena izany Andriamanitra mba tena firenena miavaka Andriamanitra tsy kivy zahay hivavaka izany firenena izany satria fantatra fa ianao mpanafika ianao mpamonjy Andriamanitra apetraka eo am-pelatananao izany firenena izany Andriamanitra mba tena hoe rotsaka amin'izay firenena izany tahianao ary ny herinao masina tony anjaka n'izany firenena malagasina izany Andriamanitra dia petraka feno am-pelatananao rakofiny rano mahery izany firenena izany Andriamanitra mino nefa tena mbola hivoatra izany firenena mbola hiroborobo izay ny Andriamanitra ndray androany dia mino anao izay Andriamanitra mino anao fa anao no mahazavatra rehetra dia apetraka eo am-pelatananao izany vavaka izany ary isaraketsy rehetrarehetra ao ny andeha atoro ao ny andeha hiasa Andriamanitra tsy misy miafina aminao izany ingany fanahinao masina mirotsaka amin'ny tsirairay apa tena sentsena ny famarinanao amin'ity andro farany ity tena hoe anteraka ny sitraponao izay rehetrarehetra retompo mba tena eo ankaikinao mandrakariva Jesosy apetraka feno am-pelatananao izany vavaka izany dia voninahitra ho anao Andriamanitra rery ihany misaotra Jesosy misaotra fanahy masina alleluia amen. Alleluia misaotra betsaka ny anavavitsika sondalatsika tao anatin'izany vavaka mirehatra mafinaritra izany tamin'ity androany ity dia hotahin'Andriamanitra ane ianao sy ny ankonanao raha navavy sondola dia mahereza hotahin'Andriamanitra misaotra betsaka ny anavavitsika izay no ilifantoa tondratsika tao anatin'ny vavaka fanomboana androany ny fijona vavolombelona ranabavy Fleur, ranabavy Berthe, ranabavy Rodine, ranabavy Sandola, ranabavy Soameva, ranabavy Marijo ary Latojo isaorana manokana nareo rehetrarehetra nandray anjara na mifinaritra n'Andriamanitra teto dia misaotra nareo rehetra koa naharitra teto hatramin'ny farany tapitra fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra raha miditra ao amin'ny site web ny Akiradio ianao www.andramokaizo.com www.andramokaizo.com dia afaka mianonja-peo Akiradio ianao misy toriteny isaky ny adiny 3 ianao zany raha miaraka aminay dia isaky ny isan'andro ianao mahita toriteny 5 halleluia tia ny anankiray ty isaky ny amin'ny alina ty fa manomboka amin'ny ray maraina reo aveo dia misy toriteny amin'ny ray amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina ary ty fandarantsika androany ty dia miverina mandeha ao rapitso amin'ny 10 raha mbola tsy rehetra amin'ny voalohany ianao dia amin'ny ray amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny 10 raha alina ihany koa dia misy toriteny nira moa dia efa lahatra mampirinao nira vazaha anglisy sy ny malagasy isan-karazany dia menofinaritra dia mba hanala fanginanao any sy ampandrosara-pananao indrindrindra ny Akiradio dia misaotra ihany koa manohana ny fikambanana kelitsika gamarera izay nentsika nohanana ny sahirana ny Madagasikara tsika dia mampisakafo rehefa zao dia hanao publication indray misy fotoana tsy arako kely mamoaka an'ilay sary fa dia mavoaka amintsika indray ny tatitra fa dia manome yaourt sy mofo ny ankizy ao amin'ny EPP Atandrokomby anosy zato andrefantsika isan'andro raha misy aminareo na Madagasikara mba te hanohana nefa ozy nareo aloro mba jereny zany dia ao amin'ny EPP anosy zato andrefana ao amin'ny EPP Atandrokomby no mamana an'ireo ankizy ireo tsika manome yaourt sy ndraindray pain au raisin ndraindray pain au lait ndraindray tsy fantatro avy fa dia misy sakafo hoanantsika raka sakafo ireo ankizy ireo zany nefa tsy vitantsika raha tsy tsika rehetra ihany no mifanampy anatin'izany ka dia raha misy azo ny tananao atao voatsirambina dia
ndao toanantsika ny sahirany dia voninahitra dia ho an'Andriamanitra ity mpandarantsika ity a jerenao maimaipoana ary tsy misy eto hoe alefaso amin'ity a ity a alefaso amin'ny vola sy Airtel Money sy PayPal sy ny sisa raha misy vola mba omenao zao fandaran zao ny fandarantsika dia ataontsika maimaipoana tsy ando avam-bola fa kosa raha misy azonao atao dia ndao mba ho tanantsika ireo sahiran'ireo ka raha manana ianao a misy azonao atao na kely na be dia mandefa SMP amiko a dia ho raha amintsika ny fangalana n'izany vola zany a dia izay ataonao amin'ireo madinika eo tahaka ny ataonao amin'ny Jesosy ary dia honeran'Andriamanitra avy zato eny any a izay rehetra nataonao veloma daholo a tain'Andriamanitra raha mpizintsika miona raha mbola sy tonga amin'ny ranon'anitra Jesosy a mahereza daholo a isika rehetra alleluia amen.